Mampitomoana ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompo. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa farana ny herinandro. Misaotra vatratra izao sabotsy izao. Misaotra anao amin'ny famindrapo sy ny fitiavanao anay. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Araka izany dia misaotra ny Tompo isika ry havana fa dia afaka miomana indray hiatrika amin'ny fampipovavahana rahampitso. Rahampitso alahady no alahady voalohany amin'ny karemy ry havako. Fotoana lehibe eo amin'ny fiainan'ny mpino kristianina tsirairay avy manerana izao tontolo izao izany. Satria fotoana fandinihan-tena, fotoana fifehezan-tena ihany koa izany hoe hifadiana ny ratsy dia ny ota izany sy ny fi na ny tsara rehetra eto amin'izao tontolo izao ka mety hamingana ny ara-panahy. Dia naseho moa izany amin'ny fihinanana sakafo tsotra ohatra fa tsy fihinanana ny hanim-pi. Ary indrindra fanokanana fotoana hivavahana sy handinihana ary isaintsaina soratra masina izany hoe ampitomboana ny fotoana hifandraisana amin'Andriamanitra. Izany no zava-dehibe fiainana ny karemy ry havana amin'izao androntsika izao. Iray amin'ny izay andiany soratra masina voalahatra ho toriana rahampitso, alahady voalohany amin'ny karemy ary ry havako ny Matthieu 20:20, andininy 7:30 ka hatramin'ny 9:70. Izany dia tsy inona akory fa fanoharana ny amin'ireo ratsy fanahy tao amin'ny tanim-boaloboka, izay tsy ny mpiasan'ny rahan'ny tompon'ny tanim-boaloboka ihany no nivorian'ireo mpiasa ireo, fa hatramin'ny zanaky ny tompon'ny tanim-boaloboka koa dia novonoan'izy ireo. Tsy iza akory ry havana moa izany ny fa dia Jesosy Kristy ny sarin'ity zanaky ny tompon'ny tanim-boaloboka ity, ary ireo mpiasa tany izay namono dia tsy iza akory fa ireo izay nandà any Jesosy Kristy. Dia andinga ary hovakiana amintsika ry havako ny andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:70. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Hoy Jesosy taminy tsy mbola nivakianareo va ny teny amin'ny soratra masina hoe ny vato izay nilavon'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'i Jehovah izao ka mahagaga eo masontsika. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany. Ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro fa nazovo no ianjerany dia ho mongomongo izy indrindra ry havana. Fa ity andininy 4:70 ity izany ny tena tianay ampitaina amin'izao fotoana ny karemy izao hoe ary izay potraka amin'ity vato ity dia ho torotoro fa nazovo no ianjerany dia ho mongo izy. Io vato aloha izany dia Jesosy Kristy io. Ary dia hitantsika ao anatin'izany fa ity izany dia ahitana ny fandavan'ny olona an'i Jesoa ho Mesia, ho mpamonjy. Dia izay ilay hoe izay potraka amin'ity vato ity Jesoa izany dia ho torotoro fa nazovo no ianjerany. Ilay nandà an'i Jesoa izany ianjeran'ny fitsarana farany dia ho mongomongo izy, potika izy. Raha mbola hidirana lalina ry havana izany andiny soratra masina izany dia izao: tsy voavonjy izay nandà an'i Jesoa, tsy ho Mesia, tsy ho mpamonjy, tsy ho zanak'Andriamanitra. Simba ny ara-panahiny. Ary ilay vato fehizoro Jesosy Kristy izany izay fototry ny fanorenana ara-panahy indray no lasa hanorotoro azy. Ka rehefa ho avy Jesosy hitsara ny velona sy ny maty amin'ny andro farany izany dia ho fahaverezana no hiafarany, satria tsy manana mpamonjy izy, tsy manana mpisolo vavy izy, koa dia any amin'ny fijaliana mandrakizay no hiafarany. Izao vanim-potoanan'ny karemy izao ary dia fanovozantsika koa ankoatran'izay voalaza teo ny fanoloran-tena ho an'i Jesosy. Ary indrindra fotoana fibebahana sy fiovam-po ka tsy hiziriziriana amin'izay hiverina ho marina amin'ny tena
sy ny hoe amin'ny maha-olombelona zany. Fotoana fileferana eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'i Jesoa, ary fanitretena eo anatrehan'ny hafa koa. Izany mbola hidirantsika lalindrindrina zany amin'ny manaraka ary havana fa dia mirary ianao mba ho afaka andeha hivavaka, andeha hiangona rapitso alady voalohany amin'ny karena. Amen. Vavaka ary sika dia misaotra anao say Tompo ny amin'izany fa dia omany ny fo, ny saina mampanahy anay, ny maha-olona anay manontolo hiatrika amin'ny karena sy hiatrika ny ho avy rehetra amin'ny fanarahan-dianao Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao no vanay izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo ry havako amin'ny fiadanan'i Jesoa. Amen.